tonga hita faratsy arena tolotra ny mpitandro ny filaminana sy ny distrika ireo motocross miisa roa nampanantenan'ny lehibe ny faritra Vakinakaratra fa hanampiana ny zandary sy ny polisy adina amin'ny tsy fandriam-pahalemana ty an-toerana ary ninjeny ireo olon-dratsy. Nisy ny taratasy ny fanaovantsiny amin'ny fitantanana ireto moto ireto izay niarahan'ny Telitonta. Entitra ny fitantanana izy ireo ary tsy ho ampiasaina fa tsy ny amin'ny intervention tokoa rehefa misy ny vontsi-taitra izay tsy maintsy atao amin'ny fotoana ilana azy dia amin'izay ihany. Ary izy io efa misy fepetra moa ny raisina ahafahana mampahateza ny fampiasana azy dia eo ny entretien izay efa isaorana manokana ny rehefa lehibe ny faritra amin'izay entretien andreo motonako ireo. Eo ihany koa ny solika izay efa vonona ny commune sivy miaraka miasa mba hisy solika foana io ary tena hoe vonona avy hatrany hoentina rehefa tonga tokoa ny intervention. Vonany iarasakaiky amin'ny mpitandro ny filaminana ireo be ny tanàna aty an-toerana. Isan'ny antoka anankiray zany isin'ny fandriam-pahalemana eto toerana ity afaratsy zany fampivavandreo. Io izay tokony fanampy amin'ny solika izay tsara ny amin'izay zavatra. Mitoy ny asa fananganana ny postry ny zandary atsan'ny commune ambanivohitra Faravohitra ankehitriny izay iarahana amin'ny faritra Vakinakaratra sy ny fokon'olona manatanteraka. Faritra moa dia efa isany mandray anjara ihany koa amin'ny famotanana ireny araka nefa voalaza tamin'ny kabary tery amin'ny commune rurale Faravohitra efa mizotra mandeha any amin'ny famotana azy amin'izao fotoana izao. Commune mafana amin'ny tsy fandriam-pahalemana ny commune Faravohitra tao aorianan'ny asa fanafianjoly afarany teo dia olona 120 no voaroaroy ary basy 4 kosa ankehitriny no garoina.